Nampiantso mpanao gazety indray ho any androany ny mpiasan'ny postra malagasy nisy mantsy ny fifampiresahana teo amin'ny présidence sy ny solotena ny syndicat ny mpiasa ka izao nanapa-kevitra ny anohy ny tolo izao indray ny mpiasa teny Antaninarenina nanao ny fanadihadiana ary Asinandria Malala sy Tahiry Niaina. Mitoy ny tolona sindikaly ataon'ireo mpiasan'ny postra malagasy izay miainga etsy amin'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra etsy Antaninarenina. Efa nisy ny fionana teo amin'ny solotena ny présidence sy ireo solotena mpiasa ary nampiady vonjimaiky ny fitakiana izy ireo asaingy izao nanapa-kevitra ny iverina anohy ny fitokonana izao indray ireo mpiasa. Mitoy ny hetsika sindikaly izay ataon'ny mpiasa eto anivon'ny postra malagasy tao aorian'ny fiantona izay nanehoana fa manaja ny teny nomena sy ireo lehibe izay nifampiresaka taminay izahay dia Ramatoa Dirkab de la présidence, Ramatoa Lova Rasoultson sy Andriamatoa SGAP de la présidence, Andriamatoa Dina Andriamaholy. Tsy misy resaka politika ary mpiasa postra iray manontolo no miara-miompo ao anatin'ity hetsika ity hoy hatrany ireo mpiasa. Mbola verina etsona zany fa ny tolona izay ataon'ny postra malagasy ny hetsika izay atao dia tsy miloko politika velively ary tsy iloko politika fa fitakiana ny tsirariny ny zavatra manjoan'ny orinasa no ataon'ny postra malagasy. Soloko tena zany ireo faritany rehetra manerana amin'ny Madagasikara fa dia samy manohana tanteraka tsy misy fepetra an'izao hetsika sindikaly izay ataona izao ka tsy hijanona izahay ninona zany mety teritery ataony any amin'ny faritra any hoe hetsika ny ao Antananarivo ihany izy io fa dia manamafy zany izahay eto fa iray tsy mivaky tokoa izahay ary izay soloko teny izay hoe izay koa ny hetsika ataony any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Ireto mpiasa ireto moa dia mbola nanizingizina ary mbola mitaky androany ny fiala-minisitra pia azy ireo.